Faly mirabanao ndray tratra zao fotoana zao zay azotsika miara-mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hitombotsika amin'ny fahalalana tsara ny Kristy hatrany. Averiko matetika eto fa ny antony nanaovana izao fampianarana izao dia ny hitombotsika amin'ny fahalalana ny Kristy, satria arakaraky ny fahalalantsika ny momba azy no ahaizantsika koa mifandray aminy. Ary isaorantsika n'Andriamanitra ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra zay mampahafantatra atsika ny momba any Kristy. Fa ny fahalalana ny Kristy ivelan'ny soratra masina de fahalalana foron'ny sain'olombelona ihany ka mety hamitaka atsika. Ary zany indrindra no tsara ny ananatsika ny tenin'Andriamanitra mba hanazava amintsika ny momba an'io Kristy io, satria mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy ny fandarana zay atrehitsika. Anio sika de andinika ny anarana anankiray indray zay omena an'io Jesosy Kristy io, dia teny hoe Tompo. Jesosy Kristy Tompo. Ao amin'ny testamenta taloha dia io titra hoe Tompo, dia Andriamanitra no natao hoe Tompo. Ary ny Israelita dia nanao io anaran'io Adonai, Tompoko. Ary raha amin'ny Baiboly manontolo nefa dia hita fa miverina tsy latsaky ny efajato ao amin'ny soratra masina manontolo ny teny hoe Tompo na Tompoko, zay ao amin'ny testamenta taloha izy dia entina milaza an'Andriamanitra. Anankiroa ihany no raisitsika am'zany, fa betsaka moa izy ao fa anankiroa ihany no raisitsika am'zany de ny hoe ny fanahin'i Jehova Tompo no ato amiko. Fa minanina momba an' Jeso Tompo zany Isaia 1:1. Ary koa Andriamanitra aty amin'ny famaranana ny Baiboly Malakia 2:9 de nilaza izy hoe raha Tompo aho, aiza zay tahotra ahy. Zany hoe raha ny testamenta taloha zany ny jerena dia Andriamanitra no natao hoe Tompo. Fa ahoana no azahoantsika milaza fa io Jesosy io dia atao hoe Tompo ihany koa? Ny anankiray dia misy zay Jeso ihany no nilaza azy. Na izaho Tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo ho izy. Izaho Tompo sy mpampianatra. Ary izany tokoa aho. Jaona 7:7 ahitantsika izany. Ny apôstôly koa raha nitory ny filazantsara izy rehefa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, dia nanambara mazava teo anatrehan'ny Sinediona izy ny amin'io Jeso Tompo io, satria tsy nekendry zareo ny hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Kanefa Petera apôstôly dia nilaza mazava tsara teo anatrehan'ny Sinediona ny hoe iny Jesosy Kristy zay nomboanareo tamin'ny alifijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Asan'ny apôstôly 2:4. Ary any amin'ny 10 ihany koa ny 9:3 amin'ny asan'ny apôstôly ihany dia hitantsika ihany koa izany teny zany: ianareo mahalala ny tendrany ampitondrainy ny zanak'Israely mitory teny sy milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy no tompon'izao rehetra zao. Jesosy zany dia natao hoe Tompo no anarana anankiray nentiny ihany koa. Inona no tokony ho vokatry zany eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fahalalantsika fa Tompo io Kristy io? Paoly apôstôly dia milaza ao amin'ny Filipianina 2:2, Filipianina 2:2 fa rehefa misy olona milaza any Kristy ho Tompo, ny dikan'izany dia manome voninahitra an'Andriamanitra izy. Ko na iza tsy manaiky any Kristy ho Tompo dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izy,
satria Andriamanitra no nanandratra ny Kristy ho tompo araka ny fahitantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly teo. Fa izao ny voasoratra amin'ny Filipianina toko 2 manomboka amin'ny 5:7 koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jeso no andohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra ny any aty an-tany na ny any ambanin'ny tany, sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra. Ny olona zany raha te hanome voninahitra an'Andriamanitra izy, nefa tsy manaiky any Jesosy Kristy ho tompony, dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izany olona izany, na inona taony. Rehefa tsy manaiky any Jesosy Kristy ho tompo izy, dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izany. Anankiray koa dia ao amin'ny Korintianina 1:12 no ahitantsika fa io Kristy io dia avy amin'ny fanahy masina mihitsy. Tsara ho fantatsika izany. Korintianina 1:12 dia ahitantsika izao teny izao: koa mampahafantatra anareo fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahy masina ka manao hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zany hoe ny olona izay tena manaiky fa Jesosy Kristy no tompo, ary ho hitantsika eo ambany ny tokony vokatra zany fanekemponoana izany, zany fanekenan'i Kristy ho tompo zany. Ny olona izay tena manaiky an'i Kristy ho tompony dia avy amin'ny fanahy masina izany. Izany hoe olona nanaiky ny tenin'ny fanahy masina, nanaiky ny fanambaran'ny fanahy masina, ary izany no miteraka famonjena, zany fanekeny zany. Satria zao ny voalaza ao amin'ny Romanina 10:7 hoe Romanina 10:7, satria raha manaiky an Jeso ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Ny finoana zany an Jesosy Kristy ho tomponao dia miteraka famonjena ho anao. Fa na iza tsy manaiky an Jesosy Kristy ho tompo, dia tsy mahazo famonjena izy. Inona ary no fiatraikan'izany fahafantarana ny Kristy ho tompo izany eo amin'ny fiainantsika ankehitriny sy ny fiainantsika amin'ny ho avy? Raha manaiky an Jesosy Kristy ho tompo ianao ankehitriny, dia mazava ho izitsika hoe ho vonjena ianao. Fa inona moa zavatra marina anankiray ambaran'izany hoe Kristy tompo zany? Izao ny voalaza ny soratra masina hoe amintsika dia Andriamanitra ray ihany na ray izay niavian'ny zavatra rehetra, ary ho azy sika, ary ray ihany no tompo dia Jesosy Kristy, izay naharina ny zavatra rehetra sady naharina antsika koa. Zany hoe manana tompo isika, ary io tompo io dia tokana manambara ny firaisan'ny ray sy ny zanaka zany, satria tany amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra no natao hoe tompo. Amin'ny testamenta vaovao Andriamanitra dia nanangana an Jesosy Kristy ho tompo, ary noho izany tompo tokana izy. Iray ihany no tompo izy, dia Jesosy Kristy. Ary eto dia tsara ny mampahafantatra atsika ny amin'ny mahatompo tokana an'i Kristy. Raha misy zavatra anankiray ka olona roa ny tompony, dia manahirana ihany ny miazona azy. Fa raha ohatra ianao ka anankiray ny tomponao, dia iny tomponao iny no ekenao teny amin'ny zavatra rehetra. Ary satria Jesosy no tompo, dia izy rery ihany zany ny tokony ho eketeny eo amin'ny fiainanao manokana zany. Fiainanao manokana. Jereo nge amin'ny Korintianina 1:12 izao no voalazany eo: ny fiangonana zarazarainao samy hafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Eo amin'ny fiangonana ihany koa zany
de tokony ho tsaroany ny fiangonana fa iray ihany no tompoiny. Eto de mampalahelo no mahita ry havana fa samy milaza ho manompo ny tompo ny fiangonana samihafa, kanefa mampalahelo fa ny fomba fiainana sy ny fifandraisana dia ahitana fa tsy manompo ny tompo izy. Ahoana ngano azoantsika milaza zany? Ny tompo raha nivavaka izay nataony de ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra, mba ho iray ihany izy rehetra. Zany hoe miray fo, miray saina, miara-mezaka ny tanteraka Jeso. Zao nefa ny zavatra mitranga na de ao anatin'ny fiangonana azy de tsy tanterahin'ny olona izany tenina ny tenin Jeso tompo izany. Ary zany no mahatonga ny tompo tsy hoe tena tompo marina eo amin'ny fiangonana izy, satria na ny ao amin'ny fiangonana aza indraindray de ahitanao korontana ady. Efa nanatrika ny ary havany tao am-piangonana nisy totoondre, efa nanatrika an'izany ene ahy. Ay zary no mahatompotokana ny Kristy ao amin'ny fiangonana, kanefa na de zarazarino samihafa aza ny fanompoana ho izy, ny tompo dia iray ihany, samy manompo ny tompo ireo. Ary noho izany de aoka samy andiny tena isika hoe hanenjika andranona na hanenjika andranona ve, hanenjika ny fiangonana zao na hanenjika ny fiangonana zao ve? Angamba tsy tokony ataon'ny fiangonana izany, satria zarazarainao samihafa ny fanompoana. Ary noho izany tsy azonao ataony manao hoe ianao ry tanana tsy ilaina, ianao ry ankely tsy ilaina, ianao ry maso tsy ilaina, fa izany rehetra zany no miaraka manompo ny tompo. Isika na de maro aza de tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Ary izany dia mahatonga antsika ho iray ao amin'ny fanahy masina, satria ny Korintianina 2:7, ny 7:10 de milaza ny amin'izany. Korintianina 2:7, 7:10. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Miray amin'ny fanahy masina isika, ary rehefa itoeran'ny fanahy masina de itoeran'ny tompo, ary zay toeran'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ary zany no fifalintsika ny olona zay nanaiky an' Jeso tompo. Zao manko ny nataony, raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Lay zanaka zany zay tonga hanafaka dia mitoetra ho amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny, ka zay toeran'ny fanahiny Kristy, ny fanahiny tompo no toeran'ny fahafahana. Ary noho izany raha tianao ny ho afaka amin'ny fahazaran'ny ratsy samihafa, raha tianao ny ho afaka amin'izay rehetra mangejanao, dia tsy misy mpanafaka azo antoka mihoatra noho Jeso Kristy lay tomponao. Izy no fanahy masina ihany koa zay manafaka anao amin'ny gadra ny fiainana samihafa. Mba tsaronao ve amin'ny maha-kristianina anao? Misy aiay managadra anao, misy tahotra mamely anao, misy zavatra samihafa mandreraka ny fanahinao ary tsaronotra any amin'ny tranomaizina mihitsy ianao indraindray. Nefa rehefa amin'ny fotoana zay vavahanao, anekenao hoe Jeso tompo ao ianao ny mpanafaka. Ianao no ilay tompotro sady tompoko, ianao no milaza fa raha itoeran'ny fanahinao de ho afaka mangataka aminao aho afaho aho. Ny zavatra mitranga indraindray tena tsapanao mihitsy hoe tena misy fahafahana, tena misy fanavaozana, tena misy fifaliana, satria zay toeran'ny fanahin'ny tompo de itoeran'ny fahafahana. Zavatra anankiray fanantenana ihany koa dia ny hiaramonina aminy rahatra zay. Fanantenana ho an'ny olona manaiky ny tompo, manaiky any Kristy ho tompony izany. Fa hoy manko ny voalaza hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra any amin'ny tompo. Jeso tompo manko, raha teto tany izy de efa nampanantena ny mpianatra hoe ho avy aho ka handray anareo ho any amiko. Ary zany ny tena fanantenan'ny mpino, fanantenana tsy mamitaka io, fanantenana azo antoka io. Fa raha miala eto amin'izao tontolo izao isika dia ho any amin'ny tompo,
andray anareo any amiko aho izy koa de ho any aminy isika izany ary izany no tsy mampisalasala ny olona zay efa manana ny tompo miara-miaina amin'ny tompo dia ny eto tany. Raha misy olona manontany indraindray hoe ary raha ohatra moa ka maty mba makaiza ianao de ozy ny sasany hoe zay alehany any alehany fa nga azo ataon'izany izy io. Ianao ve raha ohatra ka tsy mahay miara-miaina amin'ny tompo eto ambonin'ny tany ianao, ataonao ahoana ary no miara-miaina aminy raha tsy zay? Zany eneno zavatra tsy takatry ny sain'ny olona. Andriamanitra dia nilaza hoe raha tompo aho, aiza zay tahotra eto ambonin'ny tany izy tsy tian'i Jeso, tsy matahotra an'i Jeso, tsy mieritreritra an'i Jeso, de mananteny izy fa rehefa tonga any an-danitra any de hiara-monina amin'ny tompo. Mbalao sary an-tsaina angery havana, misy olona niady tamin'ny ray aman-dreniny ohatra na niady tamin'ny ray tam-po aminy, saingy mba nahita fianarana ka lasa any an-dafy, nefa miady amin'ny ray aman-dreniny, miady amin'ny ray tam-po aminy, ataony ahoana no hiverina ty Madagasikara ka amin'ireo ray aman-dreny sy ray tam-po aminy reo indray raha tsy efa vita fihavanana taminy? Tahaka izany koa, ataonao ahoana no hiara-monina amin'ny tompo raha tsy vita fihavanana aminy ianao? Fa isika de hiara-monina aminy rahatr' zay rehefa vita fihavanana tamin'ny tompo. Ary ny zavatra anankiray izay tsy maintsy ezahantsika de ny aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo. Ilaina ny aneken'ny olona any Kristy ho tompony amin'ny lelany aloha, ilaina izany. Nahoana moa no ampanaovina fanekeny ny masom-bahoaka ny olona zay atao mariazy? Nahoana ampanaovina fanekeny izy? Satria amin'ny tenina lokony vavany dia manjary misy fiantraikany eo amin'ny fiainany hoe efa ny loabava, efa ny teny aho. Koa ny erina de zao, ny hanaika ny Kristy ho tompo ny olona rehetra ary raha mitory ny filazantsara isika. De anankiray amin'izay zavatra kendrentsika ny amin'izany de ny aneken'ny olona fa maty teo ambony hazo fijaliana Jeso tompo, nanolotra ny ainy isolovona azy, nandatsaka ny rano famelan-keloka, nefa nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay ka ho tompoiny zay rehetra nanaiky ny fahafatesiny isolovona azy teo ambony hazo fijaliana. Zavatra anankiray izay mahafaly antsika koa ry havana, efa nilazaintsika teo ny hoe nampananteny io Jeso io fa ho avy indray izy hakatsika ho any aminy izy, ary raha makatsika ho any aminy izy de hiara-monina aminy mandrakizay isika. Nefa misy zavatra anankiray zay tena tsapan'ny olona manana ny Kristy ho tompony. Tesalonianina 2:3 dia ahitantsika teny mahafinaritra momba an'io Jesosy tompo io. Ho manko izy ao amin'ny andininy 9:10 amin'ny Tesalonianina 2:3. Jeso tompo ve? Ny tompo ny fiadanana ny anome anareo fiadanana mandrakizay amin'ny zavatra rehetra. Tompo ny fiadanana. Ny fiadanana ve? Karohin'ny olona atraizatraizany izy io everiny fa any amin'ny fananakarena, any amin'ny fahalalana be, any amin'ny fananana izao, any amin'ny fanaovana ny daniny kibo. Any no ahitany izany hoe fiadanana zany. Tsy fantany ilay tompon'ny fiadanana, fa Kristy lay tompon'ny fiadanana no manome fiadanana. Ny antony, raha nihirany anjely fa izay, raha teraka tany am-pihinanam-bilina ny tompo, de izao ny teniny hoe fiadanana hoe ty ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahana. Ary Isaia mpaminany, raha naminany amin'izany eviany Jesosy zany izy, dia nilaza fa io zaza zay ateraky ny virijinina io dia andrina ny fiadanana. Ary noho izany ry havana, noho izany dia tokony tsy hikaroka fiadanana anivelan'ilay tompony fiadanana ianao. Na ho aiza ianao na ho aiza de tsy ahita zany. Fa misy olona mikaroka fiadanana kanefa tsy ahita zany izy. Mitady frigidera ianao de mandehana angeny mpivaroka eny mitady azy raha hita, fa tsy maintsy any amin'izay mpivarotra frigidera no andehananao, fa tsy any amin'ny épicerie no andehananao na any amin'ny bara no andehananao, nefa ianao frigidera no tediavinao. Fiadanana no tediavinao, anivelan'ilay mpanjaka ny fiadanana ve hahita zany ve ianao?
mety tsy ino zany ianao hoe rehefa mandray an Jesosy zany de manam-piadanana, mety hisalasalany am'izany ianao, fa izay rehetra nanandrana ka nanaiky an Jesosy Kristy ho tompony dia nahatsapa izany. Ary zany de fanatanterahana ny faminaniana ihany hoe andrina ny fiadanana izy, hoe fiadanana ty ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahany. Ny anankiray koa ry havana zay mampifaly dia rehefa izy no ataonao hoe tompo, rehefa Jesosy no atao hoe tompo, de izao no ataony soratan'ny Paoly amin'izany hoe ny tompo mahalala ny azy. Timoty 2:2-7. Ny tompo mahalala ny azy. Ary zay zavatra zay ny tena zavatra mampifaly izay rehetra efa manana ny Kristy ho tompony. Satria na inona zavatra mitranga, ny tompo mahalala ny azy. Ary satria tompony io tompotompony io, ny dikan'izany dia miaro azy io tompony io, miaro azy izy. Raha fantatry ny tompo fa azy arovana. Ianao zao raha misy zavatra, anao le zavatra ka tediavin'ny olona ho simbana, tsy aro zany zavatra zany ve ianao? Arovanao amin'ny mpangalatra, arovanao amin'ny mpanimba, arovanao amin'ny mpisopatra. Ny zavatra anao, zany hoe ianao ny tompony io zavatra io. Ianao rehefa nanaiky an Jesosy ianao ho tomponao, dia an Jesosy anie ianao zany. Ary mazava loatra fa tsy an Jesosy fotsiny am'izao ianao, fa novidiny tamin'ny rany ho ny voalaza ny soratra masina. Ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no efa nividianany ianao. Ary satria voavidiny tamin'ny rany ianao de sary-piarony aminao izy. Ary zany ny fifaliana ry havana. Fantatro zany fa ny tompo novidiny tamin'ny rany sary-piarony amiko izy. Ary noho izany de tsy hisy mihitsy avelany zavatra ho tonga eo amiko raha tsy fantany fa ahasoa azany. Tsy misy avelany zavatra hiatra eo amiko, ary zany no mahatonga antsika hifaly. Satria ny zavatra rehetra de miara-miasa hahasoa zay tian'Andriamanitra ka nanaiky an Jesosy Kristy tompo ho tompony. Ny anankiray, andinitsotra masa anankiray faran'izay ho raisintsika anefany amin'izany dia fampieritheretana manoloana izany hoe Jesosy Kristy no tompo izany. Zao manko ny tenin'io Jesosy tompo io. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no andovany fanjakan'Andriamanitra, fa zay rehetra manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Mateo 7:1-2. Ary io no fampitandremana lehibe indrindra napetraky ny tompo ho antsika, indrindra ianao zay miantso azy hoe tompo. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Ahoana tokoa moa no ilazanao hoe tompoko iny olona iny, raha maniraka anao any an-tsena izy nefa midongy ianao? Raha milaza aminao izy hoe aza manao an'ity nefa ataonao ihany? Ry havana, ny zava-dehibe ary amin'ny maha Jesosy tompo any Kristy dia ny anatanterahanao ny teniny. Izay no fomba fiainana eto am'izao tontolo zao, am'izao androm-pahavelomanao zao, de hoekenao fa izy ihany ny tompoinao, ny teniny ihany no rahanao. Na iza miteny ka manohitra ny tenin'ilay lazaina hoe tompo, dia ny tenin'ilay tompo ihany no arahinao. Mazava loatra koa moa fa ny Apokalipsy 7:7-8 dia manambara fa tompony ny tompo izy. Eto am'izao tontolo zao manko de misy tokoa olona namidy ho andevo, ary am'izay fotoan'izay dia tena manompo an'ilay olona tompoin'io izy, lay olona nividy azy io. Kanefa nasanatria aza efa am'izao fotoan'izao moa dia tsy misy tsony zany fivarotana andevo zany, fa nasanatria aza ka mbola misy ny olona zay tompoinao. Asa nga miasa ho aminy ianao ngaka de ohatrany hoe manompo azy. Raha mampanao zavatra manohitra ny tenin'ny Jesosy, ilay tompony ny tompo, io olona tompoinao io, io olona mampiasanao io, amin'ny maha kristianina anao, dia ny tenin'ny tompony ny tompo no aoka hoarahinao. Zava-dehibe de zava-dehibe zany ry havana. Miteraka fomba fiainana hafa kely zany eo amin'ny fiainana. Fa volona ho i Paoly tsy niafatotra ihany,
fa na dia ho faty any Jerosalema aza mba ho voninahitra ilay Jesosy Kristy tompoto. Ry havana, Jesosy ary dia tompo izy, ko aoka tsy hanompo azy amin'ny vava fotsiny isika, fa amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia ny teniny no ibaiko antsika ary ny teniny ihany no arahintsika. Kanefa tsy hafantatra ny teniny ianao raha tsy mianatra ny teniny, raha tsy mandinika ny teniny. Ary farany fanantenana sarobidy ho antsika ho any amin'ny tompo mandrakizay isika rehefa tonga izay fotoan'izay. Enganie ianao hazoto hanompo any Kristy ilay tompontsika, ka raha ho avy izy handray antsika ho any aminy dia hiara-pipaly amin'ny mino ianao, satria hiara-mitoetra mandrakizay amin'ilay notompoinao tetỳ an-tany. Ho aminao aneny fiadanana hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao, nampianarinao anay ny mahatompo anao, tompo miaro anay, tompo miay anay, tompo mikarakara anay, nefa koa tompo izay tompoinay amin'ny fonay manontolo. Aza vela hanompo anao amin'ny vava fotsiny zahay hanao tompoko fa hanao ny sitraponao ry Andriamanitra rainay io noho ny amin'ny Jesosy tomponay. Amen.